Marika 9:40. Ny nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty sy ny sehoany tamin'ny mpianany ary ny nampiakarana azy ho any an-danitra. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo ary niresaka hoe iza reny nanakodiny vato afaka amin'ny varavara-pasana isoloantsika? Fa noho ny draka izy dia indro hitany fa efa voakodiny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana, ny akanjo fotsy, dia talanjona izy. Fa olona ilay zatovo taminy. Aza talanjona mitady an'i Jesosy avy any Nazareta, izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy. Jereo fa teo ny nametrahany azy. Fa mandehana, lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilea izy. Any no ahitanareo azy, arak'izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra ny ala tamin'ny fasana, fa tora kovotra sady talanjona izy, ary tsy mba nilaza na inona tamin'ny olona izy, satria natahotra. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marain'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena, ilay namoahany demony 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy, sady efa hitandra vehivavy, dia mbola tsy nety nino ihany. Ary tahorian'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roalahy aminy izay nakany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany, fa na dia ireo aza tsy ninony koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy raha nipetraka ny hinan'ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantaran'izao no anarak'izay mino. Amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen.